fetra raha lambozafy milolona androany. Ny zava-misy dia mahity izahay satria tafaresaka amin'le manana andraikitra ny tena tamin'ny mpitandro filaminana amin'ny tokony andraikitra ny eo ministeran'ny fitsarana sy nyzay tandrify an'izany hoe tokony handray andraikitra manoloana an'izany dia hita fa manao ny ezaka zareo. Ny tsy ampy ve ny tatitra omenan'ny vahoaka zay tsy fantatro tsy andraikitra izay. Fa ny zavatra hita kosa aloha dia misy ireo izay tena manao ny fomba rehetra isian'ny korotana eto amin'ny firenena. Ary vao io marain'io no nahazo vaovao maro-potitra ny tenanay fa dia misy tompona andraiky mpanjakana ambony mpiaradia amin'ny fitondrana teo aloha ary mangataka izay raha ohatra ka misy kosa ny fanazavana azony eo anivon'ny fitsarana na anivon'ny mpitandro filaminana mba hampitony ny saim-bahoaka sy hoe tokony hahafantatra ny vahoaka fa misy olona voatazona any tompona andraikitra ambony ho teo anivona fitantanana anivona ministera izay voaroroy amin'izany. Adidin'ny solombavam-bahoaka ny manery ny mba hamoahana ny anaran'ny olona tompona andraikitra io ho hifetra raha lambozafy milolona. Anisany tafiditra mihitsy ao anatin'izao resaka hoe halajaza resaka fanaovana fomba fanaovana sorona raha zay ny azo ilazana azy dia takiny zay amin'ny solombavam-bahoaka hoe fa maninona rehefa inona mba hazavao aminay mba fantatry ny vahoaka izay hoe maninona tsy avoaka ny anarany. Ny tompona andraikitra anisan'ny lehibe any zay nanao tatitra teto aminay io maraina satria nampiantso mihitsy ny tenako hoe fa misy inona any nisy zavatra renay toy izao dia mbola niantso tompona andraikitra any koa tanevany ministera zany dia resy tsapa ary voapirofo fa tena tafiditra voaroro anatin'izany fanakorontanana zany dia andraisana andraikitra farana zay fepetra enjana zany olona zany aza asiana inona re fandeferana. Ireo mpanakorotana ireo no mini mampirisika ny hafa hivohy fa tsy mandray andraikitra ny fanjakana hoy ity filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena ity. Ao anatin'ireo olona izay nisan'ny voasambitra io zany ao anatin'ireo mpanakorotana ireo ary ireo no mampirisika an'ireo olo-kafa aneo hevitra any amin'ny tambazotra indrindrandrindra ny amin'ilay hoe mba isian'ny korotana dia hoe ianareo fanjakana manafina ianareo fanjakana manao zay anenana zay zavatra zay. Tsy tokony aneko mora andairan'ny sao nefa ny vahoaka malona ny tranga amin'izao ho hifetra raha lambozafy milolona. Tena misy izy tsy mandao fa nefa tsika koa tsy tokony hirona anatina hoe inona ny fomba fitena psikôzy zany raha izay satria izay ny tadiavin'ireo olon'ireo zay ny tena tiamitiana koa azy tsy tokony hirontsika tena misy zany zavatra zany dia efa nisy ny antso natao tompona andraiky tsara politika ny tenanay nanao hoe mifanomeza tanana re eny fotony ke rehefa isika eny fotony eny amin'ny fokotany no manara-maso ny fiatsika ny tsirairay ary tena hoe mba hangatahana sy takilany tsy hanaovana fitsaram-bahoaka aleony marina hivoaka any amin'ny fitsarana ihany fa ny ray alako bika tsy tiako tare no anaovana hoe iny tsy manam-potoana korona na marina tena efa kapoka kobay efa torabato sanatria nao mety hodoran'ny sasany satria fomba hoentin'ny sasany anakorontanana zany dia tokony tsapandretrarehetra ny zavatra zany tsy mety le fitsaram-bahoaka. Tompony ndraiky mpanjakana no miteny mino fa fantany tsara ny zavatra teneniny matoa izy ny lazan'izay manana ny angom-baovao maro-potitra any aminy ihany koa zany izy noa no vokatry ny tenenany an'izay ny anay zany ny angatahanay anafainganana ny fanadiadiana mba hahafahana mamoaka ny olona tompona ndraiky indrindra ty le olona lazain'ny filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena fa efa voasambotra ty. Mitoy ankila ny fanamafisana ny fepetra samihafa manoloana ny trangana fakanankeriny sy famonon'olona tafatsangana ka efa miasa ny sehatra nabaka ahafahana mitoroka sy manome angom-baovao momba ireo trangana herisetra na tsy fandriam-pahalemana anamorana ihany koa ny fikarohana sy ny fanadadiana mifandraika amin'ny fahaverezan'olona. Mipetraka ho tsy ambaratelo ho an'ireo hianjadiana herisetra sy ireo vavolombelona manome angom-baovao aminatiny fanomezana fitohana dia ao anatin'izany misy karazany roa zany ao anatin'io plateforme io dia ny olona very na ny zaza na olon-dehibe na ireo kasika ny orinasa fanalamanga fa ny tranga misy ihany koa zany dia azo lazaina fa tsy maintsy atao andromaso orahana akaiky ary tsy maintsy averimberina mba hivoahan'ny marina satria dia efa nanao tsy limbaovao zany ny filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena amin'izao fotoana izao voafidy tato amin'ny faritanina Antananarivo zany hoe misahana amin'ny faritanina Antananarivo dia ny solombavam-bahoaka voafidy tao boriboritany fahadimy teto Antananarivo renivohitra ny solombavam-bahoaka avy amin'ny atokotiko Madagasikara fetra raha zafim-bololona zay niteny zany fa misy tompona andraikitra miasa amina ministera
zay mpiaradia tamin'ny fitaonana teo aloha dia voaroroy amin'io resaka alatra sy von'olona zany hoe le tsy fandriampahalemana nahazo laka sy ireo nibahana tamin'ny vaovao indrindra tamin'ity volana jolay ity. Adidiny solona mavombaoka tokoa ny manery ny mpanatanteraka zany ary mampafantatra an'izany dia miandry zany tsika satria dia isan'ny fanontaniana ataon'ny vahoaka nandrasan'ny maro iza marina ny ambadika ity resaka von'olona alatr'olona fahaverezan'olona ny sesy tatoato ity. Tamin'ny alohaloha kely teo herinandro latsaka teo ny filohan'ny fanavozana ny repoblika dia fananao tsy liteny ihany hita eo ihany fa ohatrany hoe fa manana vango-baovao izy zany hoe misy vaovao lehibe mety ho ambara dia miandritsika zany hoe roviana sy iza marina ny tena ao ambadika zany resaka hoe alatr'olona sy famonon'olona sy ny fahaverezan-jaza sy ny sisa zay miseho lany saika teto andrenivohitra sy ny manodidina moa tena maro ny tranga fa nisy ihany koa ny tany amin'ny faritra vitsivitsy fa mety mifandray ireo ve sa tsy dia hita eo miandry zany ny fampahafantarana an'izany satria tsy oloha teo moa zany hoe tamin'ny raharaha varira dia nisy le hoe teratany vahiny Sri Lankely izy zany miandry ihany moa zany hoe iza ny anarany sy ny sisa dia mety tafiditra angamba ao anatin'le fanajana le hoe présomption d'innocence hoe verina tony tsy meloka ny olona raha tsy vita tanteraka ny fanadidina sy ny raharaham-pitsarana dia tazomina ponja moa any Antsefalo zany ireo teratany vahiny ireo sy ireo vororo tamin'ny raharaha varira indrindra fa le tany Toliara dia mikasika an'iny varira moa dia mitaky ihany koa mba tsy isin'ny hoe fitany lana zareo anivon'ny fikambanana albinos Madagasikara zay tarihan'ny filohany Soja Fulgence ny amin'ny hoe rehefa tranga mahakasika ny varira dia tokony hitovy ny fepetra raisina momba azy ireny dia hoe alefa nitsefazany dia nanao fanamarihana vitsivitsy moa izy hoe nisy tranga tany Marvoay, nisy tranga tany Tomasina Faharoa, nisy tranga tany Ampany, nisy tranga tany Mampikony, kanefa ireo dia tsy niraisina fepetra toy ny tranga tany Toliara. Dia hoarahana kaiky ihany koa ny fivoaran'izany satria ny tranga toy izany dia mamelona aharaky nambara teo ary mampiena ihany koa ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra. Dia milaza moa ny Soja Fulgence zany filohan'ny fikambanana albinos Madagasikara fa dia tsy angina tsy emotra amin'izany fitakiana izany akoatra ny sazy sy ny famaizana faran'izay mafy amin'ireo olona zay voaroroy tratra ao anatin'ireny fakana-kery ireny. Mbola nisy atotanisa maromaro moa zany navoaka ny tamin'ny fivaniana ny farany teto fa misy ny Mojita, maro ihany koa ny tranga zay niseho tamin'ity taona 2024 ity ary namoizaina aina ny akamaroan'izy ireo ary somary niakatra ihany koa ary ny tahan'izay fahafatesan'izay ao anio tranga anankiray mikasika an'iny zany fa dia miandry sy araka nambara teo ny fanazavana ofisialy sy ny fanomezana tsipiriam-baovao zany mikasika ny orara zay nilasain'ny filoha lefitry ny anteny miaram-pirenena faharitanina Antananarivo fetraralay zavombololona mikasika ny hoe everina fa isan'ny tomponantoka ao ambadika ity fahaverezana sy alatr'olona ary von'olona somary ny sesy tatoato ity amin'ny hoe tompona andraikitra fanjakana mihitsy satria tany anatina ministera nga raha ny fahazahoana ny zavatra nambarany ary mpiaradia tamin'ny fitondrana deo aloha dia miandry an'izany tsika satria zava-dehibe koa ny afantarana zany mba hampitony ny sain'ny olona mba hafantarana ihany koa hoe iza marina ity satria hatreto aloha zany dia mbola fampitonontonona rianina sy rianina fa amin'ny fotoana io angamba no azahoana misimisy kokoa hoe zay zany noho izy ary everina fa tokony hampitony mba hamarana ihany koa ireo tranga fahaverezana sy von'olona araky nambara teo.
io mpanasana zany dia somary atairana ihany koa aloha na eny tamin'omaly ariva ny amin'ny hoe nisy firehetana ny apahan'ny tsena tetsy Anosy be, tsena isan'ny lehibe eto Antananarivo io raha ny foto-drafitrasa dia tamin'ny fitondrana Marc Ravalomanana no nanamboarana an'izany. Anosy be sy ny fiarahamonina dia raha mahita ihany zany sy ambo-pionan'ny rehetra io, tonga eo avokoa ny mpamongady sy ny mpanjara ambo-pionana Anosy be. Maly zany dia tamin'ny fiafaran'ny fiandohan'ny aiziny dia nisy firetana ny tsena teo misy anin'le ataontsika hoe totohatra passerelle mandika ny arabe, ilay totohatra vy mavo be io zany dia nisy an'ireo boxa mbola natao taty aoriana moa zany izy ireo, le boxa tia ivelany fa tamin'ny nanamboarana an'io tsena io tamin'ny voalohany tsy nisy an'ireny boxa le toeram-pivarotana miakina amin'le tena tsena goavana zany ivarotana ireo kojakoja bisikileta, ireo kojakoja an-dakozia, vilia, sotro, za plastika sy ny sisa. Raha ny famaizana maly zany ataon'ny solomavoloako vao fito Antananarivo faefatra, teo ihany koa ny avy amin'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana dia tsena anankitelo say mivarotra n'ireny kojakoja an-dakozia, indrindra fa misy plastika ireny zany tena nisy ny fahamaizana tratry ny afo satria dia nalakilaky voavonjy ihany moa zany mba tsy dia nihitatra be zany fahamaizana zany. Kisendrasendra sa inona no anton'ny fahamaizana dia miandry ny tatitra ofisialiny zay ihany koa aloha isika fa ny teo anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana fotsiny aloha no efa nandray fepetrany amin'ny hoe hanao ny ezaka hanamora ny fanaovana ny taratasy mba hahafahan'ireo mpandraharaha ireo miverina manohy ny asa fiariany satria asa fivelomany io, dia hanamora an'izany atao taratasy ahafahan'ireo mpandraharaha ireo miverina manohy ny asany. Nisany karazana hoe tolo-tanana izay ho ataony eo anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana. Mampisokatra ny saina amin'le atao hoe anokafana ny fanadidina, misy ifandraisany avokoa hoe zany tranga rehetrarehetra zany sa tafiditra amin'ny hoe tranga manokana na cas isolé, hoe misy fahamaizana atsy, misy filazana ataony eo anivon'ny JIRAMA fa mampiahia ireo tranga misisy tatoato ary lasibra tao anatin'izany ny orinasa JIRAMA. Eo anivon'ny JIRAMA moa zay milaza amin'izao fotoan'izao fa manao ny ezaka rehetra mba ho ampy, ary ampy zany aloha raha ny vokatra herinaratra izay ho atolotra ny mpanjifa, zany hoe mahafeno ny tinady ny tolotra omen'ny JIRAMA fa raha misy zany fahatapahana dia tsy resaka hoe délestage na ohatran'izany fa mety vokatry ny ara-pitaovana no mety mahatonga izany raha ny fanazavana men'ny tompony andraikitra eo anivon'ny JIRAMA amin'izao fotoan'izao. Zany hoe raha amin'ity volana jona ity sy ny fiandohandohan'ny volana aogositra zany, jolay moa zany, sy ny fiandohan'ny volana aogositra dia tsy tokony hisy olana zany ny amin'izay famatsiana herinaratra zay, na dia metsapa ary araka ny filazan'ny teknisian'ny JIRAMA hatrany fa mihena ny rano amin'le hoe hiditra amin'le période d'étiage zany, maina ny tany dia mihena ihany koa ny rano, mety hisy fiantraikan'izay amin'ny ataontsika hoe tosika amin'ny rian-drano, dia mety hampihena ny vokatra ihany koa omen'ireo tompam-pamokarana zay miainga na mifototra amin'ny rian-drano zany, amin'ny centrale hydraulique. Amin'ny ankapobeny zany ireo ny amin'ny hoe fitinina ihany zany hoe misy fandraisany ireo sa samy manana ny ataontsika hoe miavaka na hoe cas isolé, misy tranomay atsy, misy taraina ny ary amin'ny JIRAMA, taraina mivelona ia, eo ihany koa ny resaka tsy fandriampahalemana amin'ny ankapobeny zay nyresahana teo hoe misy olona everina zany, ohatran'ny hoe présumé moa zany filazan'le izy ao amin'ny hoe atodonga amin'ity resaka fahaverezana sy alatr'olona amin'ny resaka tsy fandriampahalemana misesy teto an-drenivohitra ity. Ny fanadidina no maritra an'izany ary ny fanadidina dia
faniriny rehetra mba hoaingana ary azava ary mba ho tena amerina alay ataontsika hoe fitokisana eo amin'ny olona satria tena tao anatin'izay ataontsika fa volana regnarangidin'izay de mampita ihany ny olona hoe rianina sy rianina efa lasany tsy efa toatra ny aingana be ny fisamborana sy ny fahitana ny reny fa manino ty resaka lajaza sy von'olona sy ny sisy ty no ohatra ny mitarazoka ny mety fahitana an'izay mety tompona ndraikitra ao anatin'le izy de misy mampitiah moa zany hoe maninona ary colonel Patrick atao ny ray Masvaly de reo aiahina koa ny amin'ny hoe mikotrokotrika amin'ny resaka hoe sûreté de l'État vetivety de tonga de traingozy ny teny malaza sy voambolana aingana malaza an'le izy fa naninona ty resaka hoe fahaverezan'olona sy alajaza sy ny sisy ty no ohatrany tsy tena misy vaovao tena azony olona antoka loatra de efa nitondra fanazavana ihany moa zany teo anivon'ny fanavaozana ny republika indrindra fa ny ministre ny fitsarana ny amin'ny hoe tsika de tsy be tapatapa fa miasa mangina fa misy vokatra de fa name atotanisa ihany moa izy tamin'izay fotoan'izay hoe fa misy maromaro ny any amponja fa misy ny voasambotra mitoy ny fanadiadiana sy ny fisamborana zay nanao fandika ndalana ary aihina fa nanao eloka ao anatin'ity raharaha ity de miandry zany ny olona arak'izay moa le hoe avoay ho hitan'ny olona avoay ny sary de fa misy ihany tsikelikely mivoaka tato ato ny amin'ny hoe reo nisan'ny tompon'ady nisan'ny zany moa zao lay nahazo an'le vavikely atao hoe sahala de ry ambodirano ampifilotery le navororo olona dimy misy hoe mpimasy tao anatin'izany dia tao anatin'iny no nahenona fa hoe misy resaka sorona no nilana sy nalasibatra nyty tovovavy kely ety dia ny fanadihadiana ihany koa moa zany mbola hanohy zany ny ainga avy amin'io ve no mety nahafantarana ny fisiny zany tompona ndraikitra hafo zany ihany koa de zay le hoe ny vokatry ny fanadihadiana mba ho afanganina ary ampifantarana ny olona mba hisin'ny fitoniana ny antony mantsy de zao afaka ray volana eo de fa hiverina tsekoly indray ny mpianatra ny fiverenana tsekoly dia misy devoir vaovao miampy ny efa eo amin'le fanomanana ara-tsaina ara-pitaovana ara sinisisa amin'ny lafiny lojistika ny tompona andraikitra ny nivon'ny sekoly fa tsy maintsy ametraka fanontaniana ihany koa hoe inona no antoka omen'ny sekoly indrindra fa ny fanjakana ihany koa ao anatin'izany ny fitandroana ny filaminana ny ministera miahany resaka fampianarana amin'ny ankapobeny amin'ity resaka tsy fandriampahalemana ity satria dia lasa ihany olona hoe anefa zany any an-tsekoly kanefa sanatria mbola itoy tsy voafe ity resaka fahaverezana zaza ity de izay indrindra no mahatonga an'le hoe mila fanganina ampahafantarina ary zany rehetrarehetra zany mba hahafahana satria afaka ray volana zany tsy ela akory zany ity volana ho avy manaraka ity manomboka n'ity faran'ny volana ity de efa ao anatin'ny fiomanana kojakoja sy ny samihafa ny ray aman-drenin'ny mpianatra fa tsy maintsy misy an'izay antoka lehibe zay amin'ireo ray aman-dreny amin'ny hoe voafe ity resaka hoe fanjavonana fahaverezana zaza ity milohan'ny idiran'ny taom-pianarana ho avy mbola resaka hafa ihany koa ny amin'ny hoe ahoana marina ny amin'ny hoe misy vola alosa tsisy vola aloha indrindra amin'ireo sekolim-panjakana mikasika an'le hoe gratuité hoe maimaipoana ny fianarana eny amin'ny sekoly indrindra fa ny ambaratonga fototra zany rehetrarehetra zany zany de fanontaniana mela valiny avokoa mialohan'ny idirana amin'ny taom-pianarana vaovao iato kely minitra vitsika de manao ny fandarana ray orin'izay